Monsieur le Premier ministre, Monsieur les présidents des institutions de la République, Messieurs les anciens présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour électorale spéciale, Monsieur le Président Joaquin Chissano, médiateur dans la crise malgache, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le CPP, le conseil technique principal, et Madame Rokia, représentant Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies à Madagascar, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités à Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des États et institutions ayant contribué au financement du PASSEM, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, des organisations de la société civile malgache, des autorités administratives, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs les signataires de la feuille de route, Mesdames et Messieurs les commissaires électoraux, chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, permettez-moi de faire mon allocution en malgache tout d'abord et en français après. Satria moa, avy nankalaza ny asaramanitra ny tsena ny taom-baovao isika mianakavy, dia mamela ay ianareo hanolotra ny arahaba sy ny firarian-tsoa mba ho taom-paomigazana sy ho taom-panantenana ho antsika tsirairay avy ity taona vaovao itsaintsika ity. Engany hoe izao fionatsika izao indray mba ho fakana bana hirosoana amin'ny ainga vao eo amin'ny sehatra ara-toekarena, ara-sosialy ary ara-politika ho an'ny firenena malagasy sy ireo mpiara-mombonanto tamitsika avy any ivelany. Dia vita soa mantsara iny ny fifidianana, fiodinana faharoa ny filoha voalohany amin'ny repoblika fahaefatra. Hanana filoha voafidim-bahoaka tsy hoe laintsony ny firenena malagasy. Ary antenaina fa hifarana atreo koa ny fametrahana ny Madagasikara teo anjorom-bala ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Raha ny votam-pifidianana vontsomaika aty amin'ireo antota taratasy fifidianana notrandrahan'ny senita ary dia mitarika anazy vato be indrindra ny candidat Ery Rajaonary Mapianina ary manaraka azy eo ny candidat Robinson Jean-Louis. Araky ny lalàna moa dia ny mamoaka izay votam-pifidianana vontsomaika izay no tandrisina andraikitsy ny senita. Fa anjara ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES kosa no mamoaka ny votam-pifidianana raikitra. Aorian'ny fandiniana ny votam-pifidianana vontsomaika azy ety amin'ny senita sy ny fitsarana ireo antota taratasy fitarainana mikasiky ny fifidianana natao ny 20 ny volana Desambra 2024 tioina. Fifaninanana na mpifanandrina ireo kandidat roa ny tariky taorian'ny fiodinana voalohany no nidirany vahoaka mpifidy antsehatra tamin'ny fifidianana nitotosaina ny 20 Desambra teo iny. Marina fa niantesa tamin'ny ray amin'izy ny rahalahy ny ampaham-bato be indrindra naseho ny mpifidy ny safidiny na nihoa ny mpifidy ny safidiny saingy niazo lazaina ho tena nivoaka mpandesy tamin'ny fifidianana iny dia ny vahoaka malagasy iray manontolo. Izay nahitana ireo fomba ny kandidat tsirairay mifanandrina nefa teo ambany faneva ny demokrasia mandrakariva no nizorany fifaninanana. Sy mpifahavalo akory ireo kandidat mifanandrina ireo fa mpifaninana ihany. Ary toy ny amin'ny fifaninanana rehetra dia tsy maintsy misy ny mpandresy ary misy ny resy. Maneho izay fahendrena lalina izay indrindra azy ny oam-pitenenana malagasy manao hoe atinomba lahin'ny mpianakavy ny mahery tsy obina ny resy tsy ampiray. Mamela ay ary ianareo aneho ny fankasitrahako manokana amireto anadaiko ny rahalahy ireto dia Ery Rajaonary Mapianina sy Robinson Jean-Louis izany. Izay nitondra ny anjara birikiny miavaka tamin'ny fampiorenana ny fototry ny tontolo politika maro lafy sy ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Ho tsarovana mandrakariva
eo amin'ny tantara-pirenentsika ny zava-bitan'izy ireo tamin'izany. Tompoky lahy sy tompoky vavy, lavalava ihany izay lalana nombana izay. Nanomboka tamin'ny nanaovana ny mpitarika antoko politika sy ny antondrozotra izany tamin'ny faha-fito ambin'ny folo ny volana septambra telo ambin'ny folo sy roa arivo. Nandalo tamin'ny fametrahana ireo andro fanjakany tetezamita, nitohy tamin'ny fanatokisana ny fifidianana ny filoha republika fiodinana voalohany tamin'ny 5 oktobra teo izy, ary ny fifidianana fiodinana faharoa tamin'ny 20 desambra telo ambin'ny folo sy roa arivo teo. Miendrika fanamby mihitsy mihiraka navetiketana ny senita, ary tsy fantatra mialoha velively na ivoaka mpandrisy na tsia amin'izany fanamby izany. Nanomboka tamin'ny ametrahana ny senita ary tamin'ny volana avrily 2 ambin'ny folo sy roa arivo ka hatramin'izao andro ny 3 janoary 4 ambin'ny folo sy roa arivo izao dia nampiatra mandrakariva ny foto-kevitra fiarahan'ny tantana izahay, ary mikasaka hatrany ny marimaritra ny raisana teo amin'ny fanapahan-kevitra. Tsy nibandrona afa-tsy ny tombotsoa-pirenena izahay tamin'izany. Nikirizanay ny fametrahana rindran-damina mangarahara sy azo ny rehetra nandraisana anjara. Nikendrena ny ampidirana olo-pirenena manantso ny fidy maro arak'izay azo atao mihitsy tao anatin'ny listy ny mpifidy. Ambarako marina etoana ary fa ny voka-pifidianana ho ampitainay any amin'ny cour électoral spécial dia maneho tanteraka ny safidin'ny mpifidy araky ny lasa-bato nataony. Izay vato nalasaky ny mpifidy ho an'ny kandidaty tsirairay no nisaina ho azy, fa tsy misy mihoatra nalasaka izany. Afaka ny safidy malalaka ny iray tamin'ireo kandidany mpifidy. Samby nanana ny maizy azy izy ireo, samby nampiseho ny toetrany, samby nanolotra ny vinam-piarahamonina no volavolainy. Mba tiako asiana teny kely manokana eto ny endriky ny fahataheza-kevitra tamin'ity indray mitoraka ity, satria nahafana nanaraka tsara ny tena adihevitra ny fandaharan'ireo kandida roa, narahana mivantana tamin'ny alalan'ny fahataheza-kevitra sy ny fahita lavitra, nahafana nahafantatra tsara ny toro-kevitra avy amin'ny andaniny sy ny akilany ireny adihevitra impely miantoana tsy mbola fahita firy teo amin'ny firenena ireny. Tompoky vavy sy tompoky lahy, ho araroky izao fotoana izao isairako ireo rehetra ny totona fotsy sy nahandro na masaka na tanteraka izao azo lazaina ho nofinofitsika malagasy izao. Itodohako voalohany amin'izany ary ny mpifidy rehetra nirota nanefa ny adidiny tamin'ny andro ny fifidianana iny. Tsy adino koa ireo mpitambana amin'ny senita rehetra aty amin'ny Foibe sy ireo ratsa mangaikany isanambaratonga, ary ireo sefy-pokotany sy ny mpikambana tao amin'ny birao fifidianana rehetra izay tsy nikely sorika mba hampizota tsara ny fifidianana. Teo ihany koa ireo nahafoy tena tanora ny akabiazana nandray anjara tamin'ny fanisam-bato sy ny fanamarinana ny tanana an-tsoratra ny raharam-pifidianana ary dia miasa andro sy alina teto amin'ny senita. Tolorana Pakistana ihany koa ireo manam-pahefana rehetra amin'izao fitondrana tetezamita izao. Ny Union Africaine, ny SADC, ny Union Européenne, ny CEI, ny OIS, ny fanjakana norvégiana, ny fanjakana suisse, ny firenena japonais, ny firenena koreana, ny firenena sinoa, asongadina manokana ny fisaorana ny PNUD sy ny PASEM tena miara-miasa tamintsika malagasy na atokisana ny fifidianana no karakaraina hatramin'izao. Fisaorana ihany koa no atolotra an'ireo mpanelanelana isan-tokony rehetra izay nanampy antsika malagasy ampandefitra ny fifampizarazarantsika samy isika. Tsy adino amin'izany ny fisaorana ireo antoko politika sy ireo mpilataka ho fidina tamin'ny fifidianana voalohany iny, ary ireo miasika ny fidinana faharoa teo no nahaizan'izy ireo nanindry ny tendrom-po sy mba namany ary ny feny fomba azy ireo tsirairay azy. Tolorana Pakistana ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, satria ny tantsorika nomeny teo amin'ny ara-bola dia nahafana namaha ara-potoana ny olana izay tsy ampozona indraindray mandritra ny zotra-pifidianana. Fankasana torak'izany koa no atolotra ny ministera ny fampahalalam-baovao sy ireo mpampalala vaovao isan-tokony
ny radio, ny télévision, ny gazety antsoratra, ny site internet izay nampiseho fahafehezantena sy fahaiza-miasa matianina. Tsy adino ireo rehetra ny salahy na afana nanatotosany fifidianana tao anatiny fitoniana sy ny filaminana. Tsy iza moa izany fa ireo mpitandro ny filamina isan-tokaziny, ny ministeran'ny foloalindaty, ny ministeran'ny filaminana anatiny, ary ny sekretariat mpanjakana miadidy ny gendarmeria. Ary farany dia sorana mitafotafo no atolotsy an'ireo mpanara-maso fifidianana, na ny avy eto an-toerana, na ny avy any ampita, tamin'ny fandraisana anjara mavitiky n'izy ireo teny antsehatra rehetra teny. Tompoky vavy sy tompoky lahy, naseho ny vahoaka malagasy fa manam-pahapitisana izy amin'ny hoaviny, hanjakany fitoviany herizikiny rehetra, ny rary sy ny hitsiny, eo amin'ny mpiara-monina, ny fahalaiana, ny fitantanana ara-politika maro lafy ary ny demokrasia. Anjara ny filoha voafidim-bahoaka sy ny mpanao politika amin'ny ankapobeny ny mamadika ireo nofinofy ny vahoaka malagasy ireo ho tena izy, hivaingana eo amin'ny fiainany andavanandro. Amin'izao vanim-potoana anotasana pezy vaovao eo amin'ny tantaram-pirenentsika izao ary, dia tiako ny manantona ny fisaorana eran-tsaina an'ireo nanampy ny tenako nahafako miasa tampanetetena ho an'ny firenena sy ny repiblika, indrindra ireo iray tampo amiko. Endri-toenana nahatozo trangan-javatra sy nampoizina samihafa no hita tamin'izany. Tao ny tena nahafinaritra sy ny nahendratendratra ary ny nampihetsiko. Tao ihany koa nefa ny nampitaitaina sy ny tsy nampitony saina mihitsy, saingy nampientanentana mandrakariva sy namparisidisitra atrany ireny rehetra ireny. Eto am-pamaranana ary dia mbola mirary aho raha mirary mba tao mpaombiazana sy feno fanambinana ho antsika rehetra ity taona 2024 sy 2025. Misaotra tompo vavy mankasitraka tompo lahy.